fisehoan'Andriamanitra nefa tsy zakan'ny olombelona no mandray azy raha tsy niomana aloha izy ara-panahy vao mafantatra nyzany zavatra lazain'izany hoe zay rehetra aloha kovavan'Andriamanitra dia fahamarinana daholo. Nisy fotoana Jesosy teto tany niresaka tamin'ny Jiosy izy, ary nisy fotoana izy anatin'ny teny lazainy any miresaka amin'ny daholo be tampoka izy, dia misy fotoana izy miresaka amin'ny tenany. Mily anao rehefa mamaky baiboly zany dia mangataka tsara ny direktiva sy ny taridala ny fanamasina ananonao fahafantarana ny révélation miafina amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra. Ahalalana hoe miresaka amiko izy eto miresaka amin'ny Jiosy izy eto miresaka amin'ny tenany izy eto. Ohatra teo Jiosy Jesosy dia ny lalàn'i Mosesy nametraka ny boky Levitikosy fa tsy fihinana ny raha fa avy amin'ny raha no hevin'ny aino. Nefa Jesosy tonga niresaka tamin'ny mpianany sy tamin'ny olona tezay nanatrika azy, dia teo izy nojovavombelona fa ny rano tena fisotro ary loko no tena fihinana. Taka amin'ny Jiosy sanatria vavaladilena lasa ny tsara tsy marina Jesosy izy fanambarana amin'ny fanohatra amin'ny lalàna ny fampianarana amin'ity lehilahy ity. Voaka ny jugement amin'ny pharisien, sadducien sy ny mpanorandalàna homme de loi tamin'izany fotoana izany ny hoe voaka ny didim-pitsarana fahatsagarin'Andriamanitra. Fa ahoana izy niteny zavatra mifanohatra amin'ny lalàna Mosesy. Alleluia. Alleluia. Hitantsika amin'izay misy fotoana izy miteny zavatra ohatrany tsy voatery ho marina raha ianto-kendry-toana azy amin'ny lalàna ianao, raha ianto-kendry-toana azy amin'ny fa zao tavidio Jesosy anie tsy hoe lalàna Mosesy, tsy hoe tonga teto tany izy mba haneho ny teny fa izy mihitsy ny teny tonga nofo maseho teo amintsika nakitamaka mpanorandalàna tamin'ny 20 taona tonga tao tempolona mpianatra ary naseho ny fahamarinany teny tamin'ny alalan'ny fanambarana zay netiny fa velona sady mahery ny teny n'Andriamanitra tsy marety. Alleluia. Alleluia. Ka tamin'ny Jesosy teto ambony tany nampianatra dia tavidio nanambara fahamarinana sy zava-miafina ary zava-dalina be dia be izy ny amin'ny tontolo manodidina ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Alleluia. Misy fotoana izy teto tany dia s'adresena ny resaka manokana tamin'ny Jiosy zay niaino azy. Ohatra tamin'izany rehefa nandeha izy namakivaky ny tanàna nanambarana teny fahamarinana maro samihafa atamin'ny sosiété ambony tany boky Matthieu, Marc, Luc, Jean, dia hita fa niaina tamin'ny fanekena taloha izy. Niaina tamin'ny fanekena taloha izy, mbola tsy teraka ny fanekena vaovao tamin'ny Jesosy tonga nofo niaina tahaka antsika teto ambony tany. Mbola tsy nisy ny testamenta vaovao fa nandeha teo ambany fanekena ny testamenta taloha izy. Ny fitaliana rehetra noentiny tamin'ny olona tamin'izany dia nifototra tamin'ny testamenta taloha avokoa. Niasa tamin'ny fanekeny Abrahama sy Mosesy izy ary ny mpaminany. Ka rehefa nitombo sy resaka momba ny finoana izy dia niainga tamin'ny testamenta taloha foana. Zay reo mirekoray manontolo. Ila fantatsika tsara no hoe finoana raha zany dia sasatra mafy isika ny sainany amin'izany. Manjary mitady sy misasatra ny anam-pinoana isika mba hiasa mafy anam-pinoana fatratra. Hiasa mafy mba handray fanasitrana anam-pinoana amin'ny asantsika. Mitady finoana foana isika. Te hiezaka zany isika nitady finoana mihoatra. Misaina hoe mila ampy ny finoako vao hanao zavatra ny fiainako Andriamanitra. Hitanareo? Misy fotoana isika misaina zany mila ampy ny finoako, mila miakatra ny finoako. Kely izany, feno izany. Lasa mihainako izany ianao raha tsy mahafantatra ny toerana misy ianao sy ny dingana efa vitan'i Jesosy ho anao mba hananao fahatsapana
fa olona miaina ho anatiny fingana hafa mihitsy ianao zao androbaran'izao manolonandro zavatra maro samihafa efa vitan'i Jesosy ao tsika averiko ny fampianarana mety ny tompo sy nomeno tamin'ny farany taona vetivety hosafoko ao anatin'ny ray minitra le izy dia hiditra voto atindresaka sika nytetakarividina alleloia ho Jesosy tamin'ny jiosy zay niaino azy ho Jesosy tamin'ny jiosy zay niaino azy raisy moa ty toko fitambiny folo noko mendino faroapolo aloha Jesosy taminy no fahakelezany finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha manana finoana ohatry ny voatsinapy ray azy ianareo ka hiteny mitendrombohatra eo findray ery dia hifindra izy ary tsisy tsy ho hainareo atao eo izy s'adresse amin'izay rehetra niaino azy jiosy dia niaino azy ka ny voatsinapy dia vofaran'izay kely indrindra eto ambony tany ho Jesosy hoe raha manana finoatra ny voatsinapy ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohatra hoe mifindra dia hifindra eo ny fatiny finoana takiny amin'ny jiosy dia niaino azy ohatra ny voatsinapy ny zavatra vitan'ilay finoana ohatra ny voatsinapy amina tendrombohatra hoavana be le voatsinapy ohatran'iny le tendrombohatra ohatran'iny nefa le voatsinapy ohatran'iny ny finoana ao anatinao amina le tendrombohatra kesa be ohatran'iny tolo tsara tana zay betsaka amin'ny kristianina ny variana mitady finoana ohatra ny tendrombohatra nefa tatra problème ohatra ny voatsinapy tonga dia mipanika misy fotoana Jesosy ny teny hoe tsy misy finoana mpianana misy fotoana Jesosy ny lazy tsy ampifatra ny fonareo dia eny hoe le ny antony dia tsotra ny antony dia tsotra mbola teny andalana Jesosy teny andalana Jesosy teny andalana Jesosy amita ny famonjena misy fotoana zany ny zavatra tenenin Jesosy raha napetraka momba ny finoana izy dia misy fotoana finoana fampianaram-pinoana misy fandraisany amin'ny dinga mpiseholy fony izy mbola tonga no vita maso eny andala mpanatanterahana ny famonjena velariny bebe kokoa io resaka momba ny finoana io alleloia ho an'ny olona rehetra zay niaino azy ka ny fisasarana-pinoana dia tsy ilaina ny marina satria vokatry ny tsy fampiny fahalalana ny tena momba antsika zany ianao tsy zany ianao tsy menteneniny io allo marina toko fa raiky mety folo manoko mendiny faharoamoroapolo ary Jesosy namarika anao taminy hoe manana ny finoan'Andriamanitra fa manoko amelandalina le izy manana ny finoan'Andriamanitra zany hoe ny karazam-pinoana mitovy amin'izay nanan'Andriamanitra andiny fatelo amby roapolo lazaiko aminareo marina tokoa eto amin'izay tsy nisady resentsony izy tamin'ny olona zay niaino azy fa nanomboka ny tena izy ho amin'ny olona rehetra na dia izay ivelany manatrika niaino azy azy ozy izy na zovy dikan'izay na ianao na izaho tsy marety tsika zany mila maniaino an'Andriamanitra teneno akaikinao mila maniaino an'Andriamanitra tsika misy fotoana izy hoe miteny amin'ny jiosy averehatra misy fotoana izy miteny amin'ny jiosy misy fotoana izy mivelatra kokoa lafina zavatra teneniny otona tsika inona ny lazainy amintsika na zovy no ilaza amin'ity tendrombohatra ity hoe mifondraka mianjerany an-dranomasina tsisy fatra eto tsisy fatra tsisy fetsy zay brasy kesakairagaya ny karazam-pinoana tian'Andriamanitra seholy eo amin'ny fiainanao tsy misy fatra ny voatsinapy angana satria tsy anao le Jesosy niaino azy fa miaiky eo amin'ny finoan'Andriamanitra miteny milasy dia tianao hitany na zovy na zovy ino ile eto izy voamiditra amin'izay na zovy amin'izay dikan'izay taitato anaty baiboly nahita mpianatra Jesosy niaraka tamin'ny hatrany farany taoriny fitsanganany voaniona taminy nefa tsy nino azy apôstôly Tomasy ny anarany
jesosy menarana finoana mila nampaheresina hatramin'ny farany raha tsy mitsapantanana tsy lamivoany zafiny zany satria hita loatra nakopaka an' jesosy hita loatra napotipotika azy dia tsy mino izy hoe jesosy io ny antony dia tsotra be loatra ny feoren'ny tomasy maro loatra ny zavatra ny veron'ny tomasy fa zavatra tsy tokony maposible azy zany nefa tomasy nahita ny fitsangana izy mitsy le teny hoe andeha hoany fetsika ozy izy mitorahana koa vavy hita ny nanakana jesosy any lazarosy tamin'ny maty kanefa rehefa mitsangana tamin'ny maty jesosy tsy nino an' jesosy izy na tsy nahita ny lany voany mikasika ny tanany zay vao teny hoe tompoko sy andriamanitra izy satria nino anao dia nahita anao dia nino izy fa zavatra kokono ianao zay tsy nahita n'izao zavatra zao nefa nino sady rese ho anao le tsy nahita izy hitanao misy fotoana zany izy miresaka amin'ny apôstôly misy fotoana izy manitaka ny zavatra resahany iverany apôstôly misy fotoana izy jentilisa tsy olona jiosy akory fa kapitaine romane ny tonga mba hiangavy azy jesosy avy any nazareta jesosy avy any nazareta marary ny zanakilao atokantrano dia zao izy fantatra izy fa avy amin'andriamanitra ianao dia jesosy saika tsy hainao satria jentilisa izy saika tsy hainao azy dia nitabataba ny olona tany anatin'ny tany io olona ny anatintsika anao synagogy io hitanareo miprofo ny zavatra ataonao dia ampierika an'andriamanitra hevitra anao foana andriamanitra koa zany business manina tena enjana be raha vo tsisy ifandraisany amin'ny fanjakany ny ampisinao dia mangarika anao koa izy dia mosy izy rehefa fiao ahoana tonga dia jesosy tsikitsiky nijery azy tsikitsiky jesosy nijery azy alefa many ahy jereny tokoa marina zany vo nisy teny jereny marina le izy ndao many ahy dia mosy izy rehefa fiao zao za romane kapitaine romane miteny anakiray fotsiny dia manaky ana daholona ianao tsy mila makany ianao za mahafantatra anao fa ianao le teny tonga nofo ka na eto azy ianao manao commande à distance santeny ny zavatra hitangany atokantrano dia iseo zany teto tsy apôstôly fa jentilisa nampitsangana an' jesosy nahazo finoana bravo samba jesosy miteny hoe ity lehilahy ty tsy jiosy ty lehilahy ty tsy apôtra ty lehilahy ty tsy nanaraka hatram'izay fa ny karaza mpinoana ho aminy dia lehibe lavitra no tomasy na teo amin'ny jiosy mipenako aza mbola tsy nahita karaza mpinoana ohatr'izao mandanao zezy fa zay zavatra nyteneninao zay hitrangany an-tranonao zay nandeha tena namana sady ny sotrio vo tonga teo tokotany izy nysena ilezantovolahy tena vavahady ary izy baiboly tamin'ny ora ny tenenin' jesosy no nitrangany le vahaolana hitanareo nazovy ny finoana tsy nitakobonin'andriamanitra ho amin'ny israely reny fa matetika azy ny olona hafa firenena no ny jiosy foana nanome modely tsara ara-pinoana ao boky Mattio Marka Luka John ankadinareo le vehivavy kananita zay zisika atao amin'i jesosy manasitanany zanavavy efa nomena andriamanitra fanoharana toy ny ambokely mba hialan'ny ramatao mambola ny sisika hatramin'ny farany izy ary alaiko ambokely izy mba zahomy anjarany hitanareo ny tontolo miafinao ambadiky mifalebiazana eo anaty amin'ny fanompoan'andriamanitra dia misy farazany amin'ny toepoko sisika fa n'andriamanitra amin'ny fanompoana tsy maharentenao halleloia ka misy digarana ara-pisisiana mba maritra toerana misy anao ara-pahalebiazana eo imasin'andriamanitra tsy titra le izy tsy titra zay maintsy ny rahalaritra izy ozy izy pasteur maray fa tany amolon-davy zay tsy naposina koa le izy amy le testimonie le témoignage ny vadiny efa 30 ny taux de glycémie zany hoe 5 ny farany zaka amin'ny vatan'ny olona 5 zany 5 zany raha vo sisy dia maty ny olona miazy 30 mbola velona atona tsara tarazay hitanay ny taratasy dia misy fotoana nakany an-trano ny vatany pasteur maray en personne dia ozy maintsy andre vatany ozy maintsy amin'ny pasteur tia
meu amin'ny vatinao sady meko sipsy izy meko zumamy be dia zany tsy mahafantatra an'izay tonga tany ositsy dia raha matoa avy any amin'ny olombo ositry ty ositroko amin'ny anaran'i Jesosy sotrony ho an'i Jesosy reno ny voninahitra nanomboka ny sotrany io izy tsy ninapana fototsony vers normal le taux de glycémie 1 et quelque 1,09 zay anomboka tamin'izay 2012 2013 2014 ray manontolo mandraka tonga any tany mijerevana mbola zay tsy miova mihitsy nefa tsy nanao traitement na fanafody dia tsy fantanazay ao amin'olombelona dia tadidio raha tsy mihina fanafody izy zay le logique rationnelle dia tsy mahita an'izay hoe fiatraika an'izay arakaraka ny nanaovany traitement napakatra an'ilay izy hatramin'ny 30 fa zumamy be avy any amin'ny tompo misy fanosoloan'Andriamanitra zay mifanohatra kory aminao-tsika momba ny diabeta fa raha zavatra mamy no tokony apakatra zavatra mamy velona be avy any amin'ny olomba ositra napidina an'ilay izy normal tsy mihina oeta ndria mandeha nahatsapako indro efa imbetsaka nahitako fa n'Andriamanitra niely an'Andriamanitra niely aniza hoe niely aniza niely alleluia alleluia teo nanomboka nahitako hoe samy hafa mihitsy na nidinga na nisehon'i Jesosy tamin'izy teto ambony tany azy tanteraka izy dia nandeha niaina ohatran'ny olony tompo teo midinga ny maha olona izy ny tompo ny lehibe etetinareo hoe tamin'ny voalohany izy teny mpamoronana avereny tamin'ny voalohany izy teny mpamoronana avereny zay tamin'ny voalohany izy teny mpamoronana izy le tao amin'Andriamanitra hoe avereny zay ampisiny zao zavatra rehetra zao zany hoe tena izy amin'ny Jesosy zany tena izy mahizy azy miteny fotsiny misy mazaha dia misy mazaha misy anana dia misy mianana misy an'izao dia misy zay izy zay dia jerenareo hoe nanetry teny izy ho tonga olona le famoronana iny lasa nanetry tena tonga fanasitranana zany hoe le dinga nahitantsika azy mampandreny marenina mampahiratra ny zamba mampiteny mona efa zavatra goavana zany fa zany rehetrarehetra hitantsika azy zany dia tadidio fisehoana teo amin'ny natiora zay tsy azy fa natiora nalairy tamin'izy tonga anao raha miteny Paoly apôstôly amin'ny Filipiana toko faharoa manomboka amin'ny 5:10 tsy mifikirina mafy ny fitovizana amin'Andriamanitra fa nanetry tena olona izy zany hoe ny fisehoana teo amin'ny dingana maha olombelona rehetra talohany nahafatesana dia teo no niseho la entiky ny fanetretena tsy nitovizana tamin'Andriamanitra loatra fa nisehoana teo maha olona tsy mary eka ao amin'Andriamanitra normal raha ohatra ka Andriamanitra pahary ara-pamoronana nanetry tena tonga fanasitanana anasitrana tsy tokony isahirana amin'izany akory izy raha marina fiainana normal ao aminy ny miaina amin'izay heverinao fa mahagaga damaso fa saika izao nanaky anetry tena izy mba hampakatra ny nivoanao eo amin'izay sekoly misy anao any amin'izay dingana tiana anehonanao amin'Andriamanitra azy dia zao le chance nataon'Andriamanitra zao le fifanakalozana izy nanaky tombo teo amin'ny dingana maha olona mba hahatonga anao afaky mitombo ara-panahy ao amin'ny dingana maha-Andriamanitra halleluia ny antony dia tsotra tongolobelona izy mba isitona anao osakaizany isitona anao osakaizany tena nanako fahatsapahana ny lehibe ny fitiavana izay ohatran'izy iresaka tsika mikasika momba ny hoe ohatran'izy lalina nandehanan'i Jesosy mandra-pahatonga lefa amin'izena nyverenany teo amin'ilay tena natiora mampamorona azy dingana maha olombelona ndray vao tonga olona zany izy dia teo amin'ilay dingana maha olona tsy ny fikiriny mafy ny fitovina amin'Andriamanitra fa tonga dia nanety tena olona izy dia mandra-pahatonga ny nahafatesany io fanetreteny io no mibary
fa rehefa maty izy midina tany fiainatsika dia mbola dingana maha-olombelona fa manam-pisokatry ny fasany sanganany tamaty vao nisokatra ny fasana ka velona ny sangana tamaty Jesosy tsisy resaka fanetretena idirana tsisy idirana fanetretena tsony fa dingany voninahitra iverena n'le teny-pamorona tonga nofo no tonga teny-pamorona mitafy nofo tsy mety lo nefa sady mpamorona ny parasita taoriny fisanganany vao mipetraka ny anarana hoe Jesosy Kristy nanandanja teto an-tany nanandanja any amin'ny elo ary akeny lanitra ray manontolo tsy marina teka no le ijery kely tsika ny lozika kely fantatrao ty tenin'Andriamanitra ty fifazanaiky foana teto ny nahitako hoe aiza ny paradisa tam'izany ny toerana misy ny paradisa talohan'ny famonjena sy any an-danitra fa ny toerana misy ny paradisa talohan'ny famonjena eo anelanela mikosy misy ny tany sy ny elo ahoana resaiko miteny an'izany toy ny akaiky anao fa maniny ianao sy famiteny an'izany paster hoe zaraiky zany koa raha tsy misy teka mafy alleluia ao amin'io ko toko fatelo amin'ny roapolo andiny fatelo amin'ny efapolo misy jiolahy zay teo amin'ny akavanany dia misy jiolahy teo amin'ny akaviany le jiolahy teo amin'ny akaviany niteny tamin'i Jesosy hoe na zanak'Andriamanitra marina ianao vonjeo zahay sy nitenanao tonga dia tapatapa teny izy izy le teo amin'ny akavanany tsy niteny tamin'i Jesosy izy azafady tonga dia boko amin'ny fomba firesaka zaro samy mpangalatra tangoly tia tsika olahy samy mpangalatra velona io rangalitsy nanao ninona io rangalitsy nanao ninona zany tsika tena namon'olona tsika tena jangajanga tsika tena nangalana mety ao tsika ny mahazo tsika hoe condamné fa io tsy nanao ninona fa na samy mafy aza manjo aza mifanao an'izany fa tsy mety zany totiky izy nijery Jesosy hoe mba tsarovy ary efa tonga any amin'ny fanjakanao ianao eo Jesosy nijery azy ohatr'izao anio eo anamiko any paradisy ianao io anio io tsy ho any an-danitra izy io anio io tsy ho any an-danitra izy fa voahitina any fiainatsika izy aka amin'ny fanaliviny fahafatesana avy eo hiakatra ao paradisy amin'izay izy amoaka ndreo olona maty rehetra taony tompo zay nafantarako hoe ny paradisy zany hoe na io ranaman'io aza satria mbola tsy niakatra tany an-danitra Jesosy tsy afaky niakatra fa paradisy ny lazay tsy paradisy any ambony fa paradisy any ambany so logique alors poisa sa tsy poisa alleluia la resalafa dia mikiana maveona Andriamanitra dia koatr'izao nafantarako fa io paradisy io tena mifankahita amin'ny elo akaiky andasy fijery ny famoaran'i Jesosy ao bokony lioka amin'ny lioka 16:20 nisy andro hoe ary nisy olona malahelo firenena anankiray tao hoe Lazarosy napetraka teo anila vavahady ary amin'izany tao amin'ny fiainatsika izy le mpanan-karena io zany fa ty le tsy le Lazarosy le mpanan-karena fa nizato tao amin'ny fiainatsika ka ny andrano dia nitany Abrahama teny lavitra sy Lazarosy teo an-tratrany avy any amin'ny fiainatsika le mpanan-karena very nahitany Lazarosy eny an-tratrany Abrahama ary izy niantsika nanao hoe le Abrahama raiky mandrafo amoka irao Lazarosy mba hanomboka ny telo ny natsatanany Abrahama mba hampangatsika ny lelako fa dinana ato anatin'ity lelafy ty dia ozy Abrahama fampiresaka fakahita izy Abrahama zany hoe tsy lavitra izy fa mifandre tsara raha miteny zany Abrahama hoe ianao fa nahita zay ianao ananina fa tsy mahazo sipoka eto zany izy dia manao zany hoe afaka manao ohatran'izao zany Lazara dia manao ohatran'izao mitete ao ambany ao kitanao ny paradisa zany efa tamin'izany no ny sain'Andriamanitra hitoeran'ny olona zay nanao tsara fa mbola tsy nanray famonjena adiny Jesosy fa tsy ny tenin'i Jesosy hoe folom-bola tsy ahy Abrahama dia fa izy satria na Abrahama azy tsy maintsy niana ny fivoahan'ny fasana fa navoaka tamin'ny fahafatesana tsy maharety kamarana alleluia nahita fa io paradisy io tsy any an-danitra dia zao any an-danitra misy seza fa tao mitoerana io tsy misy seza fa tsy maintsy Abrahama mipetraty zay maty re tatazandoly tsy maharety alleluia
zao zava-tranitranga tonga tsaratana zay voana nomboka sokatra amin'ny fasana ao matotoko vita roapolo dimapolo nitsangana tao amin'izay Jesosy avy any amin'ny fiainatsity izy niorooro ny fiainatsity zay raha ataontsika hoe somary izy ohatra maty dia somary dia tonga izy dia nidina tany amin'ny fiainatsity nanesany fahafatesana dia ny arivany ny délivrer ny olona tao izy ny afaka ampisin'iny raha andro manaraka dia mivoaka daholo tao paradisa ray manontolo ny andro manaraka n'iny amin'izay izy voaka fasana alleluia inanao hoe zava-tranitranga zao zava-tranitranga voaka daholo tao paradisa rehetra nanomboka hatreo foanan'Andriamanitra amin'ny paradisy any ambany hitanao amin'izay eto tiako nokafanao masom-pananao sy ny sainao fa ny Andriamanitra ao tena Andriamanitra milalao natiora ohatrany izy miteny hoe rehefa tapitra zao tany zao zao lanitra zao dia amorona izy tanao Andriamanitra sy ny famoroana raha ihany amorona izy tany vaovao sy lanitra vaovao sy ny apokalypsy tena tsara tarazeny dia zao zava-tranitranga le paradisa tao ambany tao satria ohatrany hoe fonjana tamin'olo ohatrany hoe fonjany marifoto fonjany marifoto rehefa tsy gadra tao ina fa tonga dia fermena tsy mary mbola tsy vita famonjena rehefa tsy vita famonjena tsy maintsy miandry en attente ao mitoerany drôle zay maty rehetra nanao sitrapon'Andriamanitra fa tsy manana an' Jesosy dia rehefa tonga Jesosy amin'izay fa izy Messia namonjy indreo tao izy dia navoaka ny daholo zay tao dia tokony hoe izy rehefa tsangana tamaty izy tokony andray an' Jesosy daholo amin'izay ny olona rehetra efa vita ny famonjena nandray ny Abrahama nandray vita amin'izay ny fandraisan'ny Abrahama tany amin'ny paradisa tany navoakany dia tsy maintsy mifoanan'Andriamanitra tao ambany tao amin'izay le paradisa fa napakary Jerosalema vaovao avy any an-tany trampidinina paradisa avy any ambany napakarina tsy mary misy miazeko raha miaraka amiko tsara anao manaraka an'izy teo ka resy lana fa tsy hoe miatopatoka fotsy matondrotana halleloia nalainy Andriamanitra tao le paradisa napakarina zay mahatonga Paoly ny teny avereo tsara Andriamanitra avereo tsara Andriamanitra ozy izy hoe ozy izy Paoly apôstôly Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andimy faefatra nahita olona ozy izy fa nakarina ho any paradisa izy ka nandreteny tsy azo teneniny sady tsy tokony holazain'ny olona efa tahoriny fitsanganan'i Jesosy Paoly ny teneny zany Paoly nampahitana indray fa ny ambony paradisa efa tsy any ambany hitanareo vao vita ny famonjena dia tsy nilaina tany ambany sony le paradisa fa nentin'Andriamanitra ho any an-danitra mba hitsenana indray azy rehetra tao paradisa ihany le solona tany ambany fa findra toerana nahazo promotion tao re famonjena ambonimbony kokoa ka misy dingana foana le izy afa mihitsy Jesosy tamin'izy teto tany sy tamin'ny fitsanganana zay tena tikitinatozay ato matro afa misy afa misy atao voatananao misy promotion misy dinganao mitsaratsara kokoa atao voatranao afa misy amen ka tsika zany mila rehefa mitombo ny taona aza miketrona hoe miantitra fa jereo amen mitombo ny taona mibo foana alleluia tsy maniny anao maloso raha taona tsy problème zany farakaraky ny androsony taona koa mitombo ny fahasoavana tsy marete tombo ny fahalalana amen tombo ny dignerifitan'Andriamanitra merabanao ty taona ty fa taona mbola tsy hitanao ty fa ty ny taona tsara isy olo surprise mifanesa tsara mianakona ho anao amin'ny anarany Jesosy Kristy avy anazay tsy marete alleluia alleluia teo izy izy mijaonona boky ny apokalypsy toko faharoa andiny fafito zay manatsofona aoka izy hiaindrana zay farany fiangonana zay maharesy dia velako inana avy amin'ny azonay zay ao paradisa n'Andriamanitra zany hoe zao
naveryn'andriamanitra ho ao aparadisa lay izy zany hoe tsy mifoana ny edena fa edena nafinantoerana fotsiny dia niandro ny fiakaran'ny paradisy dia naveriny ao koa ny azonaina amin'izay any an-dalitra tsara tsangano zany vérité biblique zany mesaka tsy toko sy andiny mipetraka le izy tsy soixante-dix zay fotsiny ny atao hoe révélation ny atao hoe révélation manaraka an' jesosy tsara ianao manam-potoana andinihana ny teniny dia maharaka an'le zavatra teneniny dia ampafantaniny an'le zava-miafiny dia tsy olokolopony ianao mafanjakana fa fantanao daholo bisbary satria ny fonao misokatra ho azy zay fa tonga baiboly milaza fa zay tsy tranomaso tsy nylesosokona nanindra taompolizana izy dia nomanina andriamanitra ho azy zay kia Alleluia. Katsika tsy le fanoharana hoe voatsinapy ananatra voatsinapy nareo dia tsy mety nareo zay nero azy teo zany takatapoka teo zay reko vadiko toy nazozy nazozy hoay za koa zany anato zaka nazozy nazozy za zany tafiditra koa tsy zay meno azy atsony am'izay allo ka betsaka amitsika mitoetra amin'ny fomba fisainana araha fombafomba-mpivavahana loatra ny olona amin'ny zavatra toy ny mety zany ohatry mametraka fanontaniana antsika andro any arivo matolotsara tana zay nefa ty zany motramba tsika mifanao fanadinana kely alo any arivo amay tahin'andriamanitra satria manao sitrapony olo-maro masina metrika mety ananiny dia raha voazay ny fiaina koa dia tahina iza zao ny manaiky fa marina zao atsangana ny tana zay miaika fa marina zany hoe ny olona marina mahitsy tanteraka manao zay kasitan'andriamanitra dia tahin'andriamanitra tokoa zay resy lahatra am'izany atsangano ny tanany dabarô marina zany atsangano tsara hoe tsara zay resy lahatra am'izany hoe marina dia atsangano fa ny olona rehefa tsy manao sitrapon'andriamanitra tsy manao zay akasitrahany manao zavatra diso foana manota velona tsy mety miva mihitsy manamary tena dia tsy tahiny maditra dia tsy tahiny atsangano hoe tanany zay niny koa fa marina zany anareo valiny tsy marina zany allo ny antony dia tsotra ndao tsy fisaina ny tao hoe fitahin'andriamanitra natongavan'i jesosy teto tany dia fitahina ho anao sy fitahina ho anahy hitanao genesis toko voalohany ny andimy fahina amby roapolo ka hatrany andimy fahavalo amby roapolo dia nitany olona andriamanitra dia ozy andriamanitra dia kena hoe fitahina dia tsodrano God blessed them zany hoe andriamanitra nitaha ny olona ro tsara mitanazay zay izao zavatra misy ino ny fitahin'andriamanitra ny olona io rehefa nitaha ny olona andriamanitra dia nitsotra ny olona andriamanitra zao verina izy ao genesis toko fahatelo rehefa nanota ny olona le fitahina mihitsy ny very ny atao hoe fitahina dia tsy hoe raha vana arena be nao hoe anao manana trano valanao bika am'izany dia zay ny atao hoe tahina tsy zay ny atao hoe tahina isy ireo am'sainao koa ny atao hoe fitahina fa mifaritako kely fo ny atao hoe fitahina ny atao hoe fitahina dia fahafahana sy fahefana omen'andriamanitra ny olona azo ny olona manapaka amin'ny zavatra resy ozy andriamanitra manjaka maro mameno miabetsa mampampo zay le fitahina rehefa nanota ny olona toy izy andriamanitra zao any foan'andriamanitra dao ndray le fitahina teo izy sy rehefa aveo teo izy sy rehefa aveo manomboky zao nanao
dia rehetra moatavanao nanao maintsy andra lehilahy vovoka ianao teo aloha fa otovovoka amizay loatsy raha tanazeny very le fitahina tena ny koa very le fitahina hoe dia zao zavatra mitsaraka ao amin'ny asan'ny apôstôly misy tika ty zavakoza raiky ty mihaino sara ianao fa misy zavatra sara bitibe tiako tafiditra ampontsika androany manolona zavatra tenen'andriamanitra amitsika amen asan'ny apôstôly toko fatelo ny andimy faina amin'ny roapolo Andriamanitra rehefa nanangana amin'ny mpanompony Jesosy io dia naniraka azy ho aminareo voalohany mitahanareo aloha voalohany atreo tapany aliny zany hoe natokavany Jesosy ho fitahinao atsika famerenana ny Genesis voalohany ny andimy fahina amin'ny roapolo sy ny andimy fahavalo amin'ny roapolo naverina tamin'ny fahatokavany Jesosy ka rehefa nandray any Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana dia tiako no milaza aminao fa tsisy idirany aminao le izy fa noho ny fitiavany ianao dia mitahanao Andriamanitra proof donc tsy andeha raisonnement biblique daholo ny zavatra resantsika mihaino sara tsika fa tsisy mahazo mihetsika eto fa raha tapaky ty dia rota vely ianao fa votafoana zany na manotany tsy zay toro tsara notany mihaino sara avereny manaraka tsara manaraka tsara amizay ohatrao fetaklise fonombola mpanoto tsika dia efa maty amonjy antsika Kristy ianao la mbola jentilisa be le darona koka be tanosy mifokarokolo misigara le tena tsisy ilananao reny efa nomanin'Andriamanitra mialoha amin'ny fotoana iovanao fo ny fitahinao tsy nankininy taminao Jesosy sy ny fanomezany azy roa fotoana lasa tsy hoe teraka ianao volovozena kapoha Jesosy fa roa fotoana talohany